Notanterahana teny amin'ny Ivo Hotel Andavamamba ny famohanana andiany iraka sy aroaina izay navita fianarana tao amin'ny sekoly ambony Tsimankina Isimatek taorian'ny fizarana ireo mari-pahaizana dia nisy ny lalonana izay niarahan'izy ireo nifaly. Andiany iraka izay nahavita ny lalam-piofanana lalàna sy diplomasia ary serasera teo ankoa ny andiany aroina izay nahavita ny lalam-piofanana paramedikaly no navoaka ny sekoly ambony Isimatek tetsy amin'ilay Hotel Andavamamba. Raha ny nambarandramatoa talen'ny sekoly dia afaka miasa avy hatrany ireto mpianatra ireto satria dia tsara ofana sy ampitraikefa. Ia, nisy famoahana moa androany teto amin'ilay Hotel Andavamamba, famoahana ro andiany fadimy ny promotion aroaina sy iraka. Ny fitambaran'izy ireo zany dia 50 mianadahy. Raha ny fampianarana eto amin'ny Isimatek moa zany dia azo tsapain-tanana tafita ny afatra BDB ireo tanora hitondra an'izany fampivoarana eo amin'ny fahasalamana sy eo amin'ny sehatra hafa toy ny amin'ny droit, diplomatie, BTP, gestion ary azo antoka fa ampy ny traikefa hoentin'izy ireo andeha hiasa ary efa misy amin'izy ireo nefa manana asa sahady satria BDB ireo orinasa efa mitady andry zareo meno ny orinasa. Misy département marobe misokatra ho an'ny première année 6e année formation continue ny droit, diplomatie et communication, BTP, gestion agromanagement ary formation enseignante efa azo anaovana fisoratana anarana misokatra ireo ho an'ireo afaka baka rehetra. Nanambara ihany koa ny talen'ny sekoly fa manaraka ny fandrosoana sy teknôlôjia ny Isimatek ary manome kalitao-pampianarana avolenta ho an'ny mpianatra. Lanonana sy fiaraha-misakafo ny arahan'ireo mpianatra sy mpampianatra ary ireo ray aman-dreny namaranan'izy ireo ny lanonana.